somary tsy aktifa kely tato ato satria namaraparana diplôma anankiray zany araky reny hitantsika reny teto amin'ny pejy teto fa androany hiresaka zavatra tena hoe manan-danja amin'ny antsika tsirairay avy indrindra amin'izao situation amin'ny trano zao tsy aty États-Unis fa ny Madagasikara betsaka ny afaka baka de arabaina ny afaka baka de ho an'ireo tsy afaka de mirary soa de mankahery hatrany mba ahafahan'ny ankizy tsy kivy zany manala baka de ny zavatra manodidina an'izay no resahantsika sy ny option tsara considérena zany rehefa azo zay baka zay de ndao ary. Tsika tsirairay avy zany nandalo an'izay situation zay hoe afaka baka de inona no atao ny option matetika moa zany ataon'ny olona de hoe andeha hianatra langue aloha zany mba anapahana hevitra hoe inona no atao fa tsara le mianatra langue misy mianatra informatika eo koa ny hoe andeha hanao sélection de dossier ny Ankatso ve sa hoe andeha hianatra any amina université privé semi privé sy ohatran'izany fa ny zavatra anankiray ho resaka androany de ny hoe ilay option mandeha mianatra aty États-Unis satria iny option anankiray satria anisan'ny be mpisafidy ny aty États-Unis raha resaka hoe fianarana rehefa vita zay baccalauréat zay zany de possible koa zany le izy. Hiresaka ny etapy mba ahafahanao admis amina université anankiray aty États-Unis androany. Etapy mba ahafahanao admis ozy na accepted aty amin'ny université anankiray aty États-Unis satria rehefa admis aty ianao mbola misy etapy manaraka de mbola tsy fatohantsika aloha zay fa etapy mba ahafahanao ho voaray amina université anankiray zany. De miteny hiresaka momba ny zavatra tsara ho fantatra koa nefany voalohany indrindra aloha zay considéreko hoe etapy voalohany sy tena hoe manan-danja de ny fahafantaranao hoe ohatrohatry ny ahoana ny niveau d'anglais anao tokony efa hoe manana niveau tsara zany ianao alohan'ny anaovanao application raha tsy fantatrao ny niveau d'anglais anao de manatona fampianarana teny anglisy zay atokisanao sy ohatran'izany mbola ho resahantsika zay amin'ny manaraka de fantaro ny niveau d'anglais anao satria misy fitsapam-pahaizana ny teny anglisinao amin'ny dossier mila homaninao. De misy zavatra maro etapy maro mila ho fantatra zany amin'ny fanaovana application amina université mba ahafahanao admis aty zany amina université aty États-Unis. De voalohany mila misafidy aloha zany mila tokony efa fantatrao aloha zany ny filière tianao atao na efa misy karazana filière efa any an-tsainao any de misafidy ianao université na any amin'ny East na West na South na Midwest aty États-Unis zany de ny zavatra considérenao koa hoe mitataky ny ahoana ny niveau de vie any ny tataky ny ahoana koa ny écolage alohako any sisa reny zany mila considérenao tsara daholo zany de rehefa fantatrao zay rehetrarehetra zay de manomboka ny application am'izay zany ianao de ao anatin'io application io en général misy zavatra anankidimy de ny transcript anao de ny note-na anglais anao de ny letter of recommendations de ny essai de ny ino izy ity ny vola aloha zany saran'ilay application anao zany ao anatin'io. De zay rehetrarehetra zay zany mila ao anatin'io application anao io fa andehanantsika tsirairay avy ireo. De ny inona moa zany ny atao hoe transcript aloha zany voalohany indrindrany. De ny transcript notenao rehetrarehetra nanomboka tamin'ny seconde ka hatramin'ny terminal raha ohatra ka hoe zay ny niveau scolaire anananao zany hoe afaka baka zany ianao. Raha ohatra ianao nanana licence na master 1 na master 2 teny Ankatso ohatra na tamina université de alainy daholo zay. De ny noty troisième trimestre an'ireo rehetrarehetra ireo zany mila alainao de ny diplôme sy ny relevé des notes. Rehefa azonao zay de
manantsona olona certifié mandika teny amin'ny teny anglisy zany ianao mba ahafahanao manana dikateny rehetrarehetra eo amin'ny teny anglisy satria ilaina iny alefa any amina entité aty à États-Unis na alefa amina organisation aty mandika an'izay système scolaire note zay avy amin'ny système gasy makamy système américaine amin'le antsointsika hoe GPA zany na cumulative GPA zany sy ny sisa sy ny sisa. De misy entité maromaro, misy organisation maromaro afaka manao an'izay rehefa manana an'ilay original ianao sy manana an'ilay dikateny certifié. De misy ny WES, misy ny ERF fa alefako amintsika eto ny lian'zay rehetrarehetra zay. De ahoana ny fomba anaovana an'izay ao amin'ny site web tranokalan'zareo ny ray amreo ianao de miditra ao ianao de mamorona compte sy ny sisa sy ny sisa de akoatran'le le zavatra le vitanao dikateny iny mantsy alefa amin'ny poste iny de alefa any amin'zareo de ao anatin'io site web io fa misy an'izay information zay fa ny information mila tsara fantatra ao anatin'io site web io de ny hoe misy miteny hoe alefa any amin'ny inona ilay vita conversion zany de ny tsaratsara kokoa tonga de alefa direct any amin'ilay université anaovanao application de le application nosokafanao tany amin'ilay université nosafidianao iny de tonga direct any le izy rehefa vita conversion zany. Tsaratsara manao application amina université maromaro mba ahafahanao manana an'le antsoina hoe leverage ahafahanao manao négociation ana bourse rehefa manana offre maromaro ianao hoe manana an'ity de mila fantatrao koa aloha zany ny ranking an'ilay université satria raha université kely ambany be ny ranking nefany ianao mangataka bourse ambonimbony kokoa any amin'ny université ambonimbony ranking de mety tsy miady zay zavatra zay. De rehefa vitanao zay de maka testana anglais zany ianao de ao amin'ny ETS zay moa zany no nanaovanay sy anapiako ankizy foana. TOEFL zany no tena suggéreko amin'ny ankizy satria iny ananako expérience zany. De makao amin'ny site web an'ny ETS ianao manokatra compte koa ianao de manao ny rehetrarehetra ao mampiditra ny information anao de miselekte ny daty anaovanao an'le examen ianao io daty io zany mila alohan'ny deadline an'le fanaovana submission ny application anao amin'ilay université de zany mila atao an-tsaina tsara. De rehefa vita zay de mbola tsy vita moa zany fa misy miteny ao hoe alefa aiza le notina anglais anao zany rehefa vita ny examen anao de ohatran'le teo ihany alefa any amin'ny université nanaovanao application zany ilay naoty. De misy université mi-accepter home edition, misy tsy mi-accepter de ao zany jerenao tsara hoe antoninao le université hoe mi-accepter home edition sa tsy mi-accepter. Fa ny ankabetsahan'ny université de ilay cliquer centre d'examen ho antsika moa zany any Madagasikara de ITP no centre d'examen efa mpanao an'izy ity mpanao an'ny TOEFL sy ny IELTS zany de ITP ny selectenao ao. Rehefa vitanao ny examen anao tonga ny notinao de tonga direct any amin'ilay nanaovanao application ilay izy zany. De tiako atsofoka ao an-tsaintsika tsiraray avy hoe akoatran'ny ilay antsoin'zareo hoe community college de eo amin'ny 80 eo ny minimum takian'zareo amin'ny naoty na TOEFL anao zany, ny naotina anglais anao zany. De ambanin'izay mety tsy ho admis akory ny anao zany satria ny community college somary ambanimbany noho izay fa ny reny université reny zany 80 miakatra sur 120 eo le izy. Zany hoe raha mahazo 100 zany ianao tsara, mahazo 120 moa zany génial zany zay. De rehefa vita zay de mila maka lettre de recommandation zany ianao misy anankitelo ny karazany takin'ny université en général. Misy anankiray olo-pantatra fotsiny hoe mahafantatra ny capacité anao ny zavatra hainao manao sy ny sisa sy ny sisa sy ny etikanao sy ohatran'izany.
De ny anankiroa na io matetika moa zany roa akademika na hoe roa professionnel na izy roa mitambatra. Fa le anankiroa zany mety lettre avy any amin'ny mpampianatra anao mahafantatra ny niveau anao tsara, mahafantatra ny fomba fiasanao de ny iray professionnel ohatra hoe mpampiasa efa niasanao mahafantatra tsara ny etikanao rehefa miasa ianao sy ny sisa sy ny sisa. De ny fahaefatra farany reo zany reo dimy reo zany teneniko reo zany de reo zany matetika tsy maintsy ao anatina application ana université anankiray. Fahaefatra farany essai. Asain'zareo manoratra essai anao mba hijerevana hoe ankoatran'ny mampianatra anao ankoatran'ny notenao zay efa hitan'zareo iny hoe na io tsara na ratsy am'zareo de inona ny zavatra tian'zareo mba hoe manosika an'zareo hanome anao offre zany sy hanome anao plasy ao amin'ny université an'zareo. Eo am'zay zany ianao le mila mamiratra satria eo no mitondra ny offre anao na io resaka bourse sy ny sisa sy ny sisa. Misy université sasany ny bourse de application à part zany fa zay zany no ahafahanao mamiratra. De ny farany fee misy université mi-charge anao any amin'ny $35. Ny farany ambony hitako zao $125 fa ny tips kely am'zay de miresaha amina recruteur ao amin'ilay université. Iny no ahafahanao mi-waive an'le fee anao zany de zay sy zay ny etapy mila arahanao raha ohatra anao ka te ho admis amina université aty États-Unis. Rehefa accepté aty amina université aty anao de misy etapy manaraka indray ho tsy maintsy lalovanao satria zay fotsiny le mba ahafahanao admis zany. De am'manarakantsika miresaka ny etapy manaraka fa ireo zany ny etapy mila arahanao tsara zany raha ohatra ka te ho admis amina université aty ianao. De aza adino le tips teneniko teo hoe tsaratsara kokoa miresaka amina recruteur anankiray ao amina université. Zay fa de am'manaraka indray ary. Mazotoa.